tanora malagasy amin'izao fotoana izao no mitady asa fa somary olana kely isedran'zareo izay efa nazavany madame le ministre izay hoe eo amin'ilay fianarana ny ratony zareo zany sy le traikefanana eo izy ny somary limité dia izay ny hita hoe tena somary mataraiky kely ny fandrosoana eo amin'ny sehatra arak'asany tanora. Amin'izao fotoana izao nareo hoe eto ve fa mandrisy ahoana sy ahoana ny eto? Amin'izao fotoana izao zany izay dia ho fanampiana ny fandrosoana Madagasikara sy fanampiana ireo tanora ireo dia manokana ny androandroany sy rapisma fandraisana asa ho an'ny tanora rehetrarehetra izay tonga eto na manatrakefy izy na sambany izy vao hitsaka amin'izay sehatry ny asa izay. Ankoatran'izay fa misy poste napetraka zany rehetra ireo poste vacant amin'izao fotoana izao fa tsy misakana an'ilay tanora izay hoe asa ankoatran'ireo ny tadiaviny dia mandray foana izay araka efa hitanao izao efa maro ny CV raisinay hatramin'ny maraina izay. Dia eo amin'ny sehatra textile indrindrandrindra resaka lamba famokarana lamba araka ny hitantsika ato dia famokarana akanjo ahondrana any andafy izay zany tena ahafantarana ny groupe Fakota. Présenteko aminao ngambany tsaratsara kokoa i monsieur Fabrice Bertin DRH ny groupe Sokota. Izy ngambany mety manana zavatra kely tenenina ankoatran'izay. Je vais parler à Antsirabe et à Madagascar depuis maintenant 86 ans. Historiquement, nous faisions de l'import-export de tissus. Et puis, petit à petit, depuis 40 ans, nous diversifions notre activité, d'abord dans l'aquaculture, et puis dernièrement, depuis 15 ans, dans la confection de vêtements. Aujourd'hui, à Antsirabe, nous avons 3 divisions, une de tissus, une de confection de vêtements et une sur l'environnement et l'agriculture. Nous sommes 8000 salariés, nous avons recruté sur Antsirabe 900 salariés en 2016. 800 en 2015 et nous pensons en 2017 et 2018 continuer sur ce même rythme, surtout sur la partie agriculture, puisque nous allons lancer une usine d'embouteillage et d'emballage pour tous nos produits que nous produisons dans la région du Vakna Karadj et dans la région de Mampikoul.